kohaka na mafana hoditra atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoy ny larina tarby Maimaimpoana 710 amby na 910 Mirarso. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Allô, allô. Allô Rakis, allô Rakis. Allô Rakis. Salame. Rakis yan, semari film ni Fatimah Nawawi dia sebenarnya di Selera, kacang Selera di itu ya, dia dari normal. Normal jangan normal. Katanya mana tidak pun tunggau. Za de la risa de Godard. Hulka. Ini yang itu mau. Oke, Saya. Dari. Ya, halo. Ah, Ya, bagus. selamat jauh. Nah, dijawab kan tanya ke kamera di mana ya, di sini mana. Tanya duluan. Ni Laza, sahabat sama Laza, menemukan C. Corona. Corona. Mari nyo, isa po na nakakalimutan. Sarbo, ina po na nakakalimutan ni Sarbo. Ina po. Kakapijan. Ina po na nakakalimutan. Now, ini sahabat na lang, Maya, dia lagi penaruh. Anong perasaan ni Ferdinand? Koma. Yung ni Pilpiara. Hari, kita kira kan berdesain. Semayin. Ini yang sahabat teman, bila itu S. Ina, Islam. Teman-teman yang bulan, Isa ni Profesor Malaka, sebenarnya satu, sebenarnya bukan program. Profesor Malaka, bukan program. Oh, Ismail. Semait. Bukan dia yang terjadi, tidak pun lima. Tena ciao. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray. I feel good. Fahalalana loatra amin'izay ihany a. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra ray. Courtney, Eric, Honora, Francisco. Karana nefa dia tsy mialo misafa. Ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Alasinainy taranala bilaka misy masokotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, manana vaovao ianao, no sady mitsikanikiany ianao. Tsy mandeha amin'ny zilony. Tianareo foany. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Haraba, tomboko lahy sy tomboko vavy.
Miarahaba raimpozy miarahaba Pierre. Salame. Arahaba Godara, arahaba Larissa, arahaba ary teknisianina amin'ny rahalahy. Manao izay mety ianareo. Manao izay mety mihitsy izy. Any ambony taxi be manezaka miaino an'le fandaharana foazy sy elanelany teo ty hoe mivoaka tsara kosa zany feo zany. Fa tsara feo kosa telenira. Fa asa raha efa mazava tsara ny any Antsirabe sy ny any Tomasina sy ny Mahajanga tato Antsirabe tena matetika izatesaka any amin'ny ny Antsirabe tanàna mahazatra dia hoe kasosoka be le feo aty izy mananina zao. Fampihibohana hoe avy satria tsy maintsy ka. Fa tsy hoe corona koa no dekofona le radio tsy zay tsy zay kosa le izy. Tsy kofo ny corona akory, akofo ny confinement fa misy lafy teknika eo tsetratsetsa iny ka dia nambara satria tsy aritra. Fa hasivy ny volana jona anio marina satria omaly fa valo ny volana jona tsy fahafolo dia lojika ary androany talata fa omaly alatsinainy rabitsy alaby tsy maintsy talata nge zany androany Zay mihitsy mainka koa lojika olona tsy de la izao re tatoato dia misongadina amin'ny serasera nefa iny vao miteniny iny de hoe Facebook ndray ny ianareo tsy serasera amin'ny Facebook tompoko dia ampy ilazana zava-misy Miazakazaka be misy izy amin'izao. kanefa na izy marina ny tenao anaka Larissa zanako Larissa zanakavavy Zanakavavy io? Mpanjakavavy io? Zanakavavy ny Jerusalema. Ka ny tena mandehandeha dia tsy mionona raha hoe zava-misy amin'izay hita ny ambarany gazety, hita amin'ny fahitalavitra, eno amin'ny onjampeo, vakina sy aseho sary any amin'ny Facebook fa tena mivezivezy na dia eto Antananarivo anatina Analamanga ihany aza tanatiny zay 2 volana efa ho 3 volana zay dia mahita zavatra betsaka ary indrindra koa fa mahatadidiny lasa fa ny lohahevitra dia izao hoe ny fandraisan'ny malagasy amin'ny ankapobeny fa tsy ny malagasy rehetra amin'ny ankamaroany fotsiny ny zava-mitranga eo ny mampieritreritra ka raha vao miteny hoe mampieritreritra za tonga dia raisina hoe ratsy indray izay makainy amin'ny mihiba tsia ty ary ambarako avy hatrany vao misy zava-mitranga ka taon'ny mpitondra ohatra na zava-mitranga satria zava-doza tsy maintsy manaitra dia ny fihetsika voalohany ataon'ny ankamaroany ny malagasy dia ny maka tsy taitra. Maka fafiny. Ay maka fafiny. Efa lohiky maka tsy taitra. Aloha zavaiko tsara le fafiny sy le hoe ankaso parana ny dikany. Maka fafiny zany ray bosy. Efa hafina retana ny dikany. Di maka fafina retana izy di zay. Ka moa misy milaza fa ratsy maka fafiny. Tsisika. Inona ny mamy amin'ny ty fiainany zay oa tsy zao misotro whisky XL dia mihinana pecto tonga dia maka fafiny tsara. Fantatrareo ve le bombo pecto zay. Misy rano koa ato riantsa XXL mampatanjaka be aho io enina raha ampiarahana amin'ny akondro ary nefa niteneny ny baronina andray mandeha dadabozy eo aza misotro betsaka no fenao teo vao nihinana inona moa ty akondro nentin'ny ragoty tonne dala natanjaka be ary natanjaka be ray boy fa ny somariny koa ka ihany koa dia nomena pecto dia tena soatra pecto angalatsika fafiny dolo zany nasehoko ny tanjako oi ny tanjako zay tsy manao aho hoe ratsy ho any maka fafina retana manoloana ny zava-mitranga fa mitatra iny dia ity no adino manoloana ny zava-misy dia ny fandinihana no tokony fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fahazonana fahafinaretana fa mandinika zany hoe takarina inona na tonga ny zavatra mitranga inona ny tanjona matoa avoaka
na iniana aseho vahoaka ifepetra na hetsika na tantarana zao io fantarina ny antony fantarina ny fivoarana ka nahatonga azy amin'ny hitanao io fa raha ny akamarony malagasy ankehitriny de zao ary mitatra tsy makainy am'izay tokony ilaina lisy zao raha misy zao ady hevitra hita iny amin'ny fahitalavitra eny ohatra ny finaritra be le olona satria nahoana tahaka ny Barea mikatroka amin'ny Tunisie io tahaka ny akolay le masira mikatroka amin'ny volotay la resavy zany ohatry ny tolondray mipozy aty ay tsisy azafady toko fa tsy afinareta ko miteny ratsy fa zay rehetra mahafantatra volona koa de mahafantatra an'le masira volotay le mena be volona kolary lemena zay zao polisy mifahafantarako an'izay misy resaka hita eny amin'ny fahitalavitra dia efa vonombonina ny akamaroan'ny olona hoe raikitra indray ny kombaka le fiteny ankehitriny manko zay mihitsy io zao ohatra ngara-tsiraonana iny voaingany iny zavatra tokony ahasoa zay andrasana tankina daholo satria avy atrany dia raisina amin'le hoe fahafinaretana mijery adina koa ity zavatra ity satria efa nisy niteny ngara izy le niteny taloha andro vitsivitsy taloha Serge ay Serge mandany anareo menadaly tanora ankehitriny ianareo de matadidy fanamely fantsy iny Serge ahoana indray ny adiny Ran'Orbert ohatrohatra io koa Serge inao fa miantso indray koa zany de zay de eo fa raha mahavatika any amin'ny hoe inona ny mahatonga an'io inona ny tanjona angamba tsy jany am'izay misy olona miditra ao anosy anareo na feoniza ohatrana kote salama tsara mahita tsara mahita ka mahita tsara zay tsara le volombava anao an'le mahazatra aloha ahoana rakoty salama hay tena zay mba zavatra mbatiako mihitsy na ohatran'le hoe misy olona miaingy reny na misy fiaramanidina miaingy le tamy mbola kely mahita roplanina mandalo reny nareo ve tsy nanao zany taloha tamy mahita roplanina mandalo de arahana maso mandrapatonga anazy ty iny isa mbola mahita iny tany Ambatondrazaka moa zay tam'izany de rehefa miteny an'le izy de ohatran' zao fa hoe haigny rehefa tsy zatra manao an'izay mampime be manao anazy ohatra hoe gorodana amin'ny tana hoe ataovy hoe haigny efa nisy resaka nataoko tamin'ny toraneny goudron moa maly de goudron ty tafaverina foana zany hoe miditra mivantana amin'ny telefona ihany ny teknikako ty satria fantatrareo am'izao ho an'le nieno an'ilay filgody aloha zany tsisy hoe komba ny miraha zany fa ity misy am'izao fotoana zao ny hoe smule misy ny hoe zoom misy koa ny mule fotsiny hoe crody misy be de be any am'le le kosa aloha mba tsy famezatsiny an'izay tsy manao ohatranazy ity ny cable io fa za miditra am'le telefona ihany ary le telefona nafantarareo fa io foana ny any telefona io foana efa mba nisy olona me famezana raha Samsung reny raha Samsung fa anapesaiko herinandro de nameko any ka zay ny fidirana voalohany eto aloha zany malaza moa zany ny pecto de hatraty amin'ny fidirana mivantana hitanareo an'io de olgao avy eo rehefa any amin'ny 6 janoany fa ozy izy mantsy aho hoe za ozy izy tsy akatra rivotra mihitsy raha tsy miaraka ianao tena tsy tia ty eto ty za nefa mba saika akasary mba hoe mba saika mba hoavy miazo katandeha misotsy voainao na orana amikiza de mbola hoesorina zany ty zay olgavo miaiky ao avy eo na mampime anareo am'izany milaza zavatra malaza tato ato
manomboka amin'ny se de mahay an'izay de avy eo miala am'izay tsy mahay selamangany sera ay vetivety le sary le teneniko hoe le silamanga amaly ahoana iny ato-ambadika am'le misy perruque le izy ka ay silamanga ny tsy fantatro aloha fa mbola ho asako jerelesany avy eo anosy anareo makasitraka vava ray feo valo fitondrana tsikana na ampahatonga ny mpiaino tsy ho variana amin'ny resaka toetsaina fihetsika fanao ny malagasy lokany eo maly vavanompy fa tsara be izy atao rony asiana sakamalaho kely vavoniny makony ambe nareo tsy mihinana roranombo mihinana roranombo mihitsy fa de atao ahoana fa izy zany rehefa alohan'ny hihinana azy aloha no mila atao ambony fatana foana raha tsy zany manjary lasa mandry le izy de tsena mandry ambavanao fotsiny de tsy milay to izy raimbozy ny zavatra mititra nefa manoloana nyreny fanao reny de asa raha takatra reo mianada telo menadamo nareo efatra eo zay ka lasa atreo fotsiny ka ny mahasoa tsindriny ny mahafinaritra fotsiny za iny ty koa anankiray fahatelo manaraka an'izay roa singa roa oteniko teo zay ny asan'ny fihetseam-po no mibahana fa ny tokony no fiasan'ny saina sy ny fanomezana vahana ny fanahin-janahary na ny aingam-panahy tokony tantana ny olombelona letika foana namany tsy misy azy averiko indray mandeha raha ny tokony hoentina miatrika zava-mitrangana zava-misy na fepetrany raisina na inona ampiarina na tahaka zaososo mitrangatampoka dia reto telo reto fihetseam-po ny fandalina ny saina ary fampiarana miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy olombelona dia sady vatana ny saina ny fanahy ary ilay fanahy eo amin'ny olombelona tsy fanahy ny foroporon'izy olombelona satria ny ray aman-dreny tsy niteraka fanahy fa nitera-batana fotsiny fa fanahin-janahary napetraka ao amin'ny tsirairay io no mahatonga azy manakasina rehefa io ny jomena vahana tsy mahagaga raha ny saina fotsiny no mandeha na ny fihetseam-po ohatra ny hitady feo amin'ny rainy be raintse zany miezaka mahatadidy ny fiteny lengabe any ambanivohitra piresaka amiko zay manko de ataoko le fiteny tena metika meparaky kely ty misy paraky zany ty raimpozy paraky ao sa zany atety da rehefa rano zany paraky zany fa sy tonga de avenao fotsiny la rehefa koinana zany miteny zazakizy io nao larisa io anao ragodata zao ihany ny teneniko aminareo matoa manao hafahafa io minaparaky anao zany zay tsy hoe maninona na hoe manao an'le efa manjehoka sakafo kelinkenanga ity io ao agnaniko paraky sakafony kitapony godara afaka ka izay toe-javatra izay tompoko no mampanandanja ty resaka an'io ty hoe fa isika ve mitady fivoarana manoloana azy rehetra mitranga aza de mijanonareo amin'ny fihetseham-potsiny tsara ny fihetseham-po fa aza mijanona eo fotsiny le izy koa raimbozy mety hoe arakaraka le toetran'le olona ihany koa satria ohatra ny anao le ohatra nraisitsika teo alolo kely teo zao hoe rehefa misy olona anankiray ohatra manao hevitra nizany izy io de misy sasany tena na mbola tsy vita koa raha le teny io le fa avy izy avao amin'ny tambazotra serasera eo manao fihetseham-po manao fihetseham-po sahatsy ny zavatra azonao ny tsaraka ivoaranao isan'ny ratanao de ny zavatra ateraka ireo telo tota ireo ny fihetseham-po ny fihetsehan-tsaina ary ny fitarihan'ny fanahy fa raha ny ray am'ireo fotsiny ty le fanahy ty lo ino tsy inona tsy avy amintsika olombelona ka tsy iny tsy ataoko hoe ino ny tena avy amintsika fa le roa voalohany ny fihetseham-po sy ny fihetsehan-tsaina raha vao ny ray am'ireo fotsiny fa tsy ampianao fihetseham-po ny fihetsehan-tsaina na tsy ampianao fihetsehan-tsaina ny fihetseham-po marina mafy raha tsy mamingana ny tenanao ianao ary mamono tena aza indray ka tandremana mba tsy andeha
ila tahaka ny kirarony be amina ary alohantsika aka ohatra alohantsika aka ohatra tiany ohatra raisika asy ohatra misy ny raibozy a nisy olona voasambotry ny zandary satria ataria tsy mondrano akaikinay ary satria tsy nanao an'ity le arony tava atso manao an'izany kasobosynareo zany aritavany tsika malagasy fihetseham-po fotsiny niara miteny aho hoe kasobosy fitiavako frantsay zay fihetseham-po zay ary raha ohatra ka tsy anitsy aho zaho zahoana fotsiny aho zay fadileko de manitsy mihitsy hoe arony tava tompoko ny tena malaza azy tsara mihitsy amin'ny fitenitsika malagasy katra le olona kisaty anao le zandary de mijoro etsy teo akaiky ny aniny eo mbola Tananarivo ihany ka iny ka ny lalambe iny eo akaiky ny Irianosy-Patrany kisaty anao le zandary verina fa tsy de nijanona teo le tovolahy izahay tao anaty taxi be nahitan'izay de misy manao tratra rel lehibe mokondoko nday feon'le olona faharoa misy mba tsy rariny kosa rangany ataon'le mpitandro filaminana inona zao zay larisa zay efa malin'olona miteny ohatray tsy rariny kosa nataon'le mpitandro filamina fihetseham-po zay fihetseham-po ny anankiray indray de hoe samy mba olona mba mivelo any rangady tovolahy ohatra zao ve no anadiny fa senda mbany anina senda mbany anina senda mbany anina miezaka makary amin'ny fampiasana saina izy am'izay fa tsy nitoy izy izy fa ndajanony teo de hoe ny tokony ho izy amin'io izy de zao io tsy samborona le olona fa avy hatrany izy de omena ino ty izy arony tafa kasibosy moa ny teneniny te kasibosy narina de omena kasibosy izy fa tsy tega izy saziny ka le taxi be moa namboatra pomene namboatra ny kodiarana satria nona le kodiarana de nilepaka de zay no nahitanay azy teo inona no nataon'le olona nisy rangazy aleo kosa izy rangany mamafa lalana io izy ny zandary sy ireo any miaramila sy polisy mitambatambatra na ny bakibaky azy teo mamafa lalana izy mamafa lehilahy no menakivavy mandre feo afa feon'ny kasosoka be feona kasibosy zany feona kasibosy dia izay lay ohatra raisiko tiandray zavatra nitranga mahatsiaro angamba nareo menada ny zavatra nitranga tany amin'ny taona vitsivitsy maromaro lasa fa tsy maro be loatra raha somamanina tadidiko iny nalazy indroa moa ny jeren'le zava-misy tany ny faharoa moa dia ny tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika mihitsy ny antso olona mpanao ny serasera andeha andalina sy andinika sy anambarany zava-misy hita tany zao ny zavatra anambarany le rangahy zay mpisolo-tena n'ireo sinoa izy tio izy dia misy zavatra tsy maintsy atao hitanareo tsy maintsy atao hitanareo aminareo menadazo ino andikan'izay tsy maintsy ho atao hitanareo zany hoe zavatra natao avahana de niterena le izy tsy maintsy hita ary tia tsy voatery manokana mihitsy anosy anareo trany de niembotra izahay allo mirabo anareo raha laisany zay aho iresaka momba amin'ny fanahy ny tompoko aloha asina hira kely alohan'ny analana volombava izy de fitiavana izy fifaliana izy fivernitsony afalavitra be ivelan'ny tontolo de sady misipirana sao de tsy hita le saron-doko nefa izy voaternande ovitantity efa be dia be niafatana pety niapitiavana be nasoronsoromasony de lasa izy nandeha sotra anareo raha lahitany amin'ny sotra niresaka fanahy zava-dehibe io anosy anareo vazimba anareo daholo amin'ny fitenenana vazimba anay daholo reto alohan'ny tohizany fandaharana dia sotra rano kely tsika ao anatina reto dokambarotra vitsivitsy makentsika sady misotro XXL specto
Mirabe lantona anarako. Ie, mandeha dia mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahaza ny fahefa vidiny rehetra. Tsy taraiky indray ato amin'iny a. Vaovao be, mamasoa spaghetti sy makaroni, paty tsara kalitao, vita amin'ny koba ambarim-bazaha, mety andrahoina arak'izay itiavanao azy. Mamasoa spaghetti sy makaroni, sahaza amin'ny fianakaviana rehetra, amin'ny vidiny mirary. Mamasoa, ketrika hafa koa. No mifankatahan'ny mpandeha sy misehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia ho toizan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station galana ianareo. Tsy miova fa toy ny teo aloha ihany no fepetra ahafahanao misitraka izany. Galana miara-salaman'ny mpandeha taxi be. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste. Ary araroto ny fihenam-bidy goavana 10,100 amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20,100 raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Vaovao! Simenitra fosa izay vokarin'ny orinasa Résulte izay tsy ho ela ao ato-masina. Fosa maitso, manga, mena. Ho an'ny mpanao asa madinika na ny matianina. Simenitra fosa matanjaka, mora maina, ny kalitao tsara, mameta. Simenitra fosa. Hitanao eny mivarotra mahazatra anao. Raha mila torohevitra dia antsoina larina 032 11 012 91. Simenitra fosa, azo ianteherana ary manamora fandenana. Rita Nora Malagasy 20 hatramin'ny 5 taona. Nahavita fianarana ambony mbaka plus 3 ve ianao nefa tsy mahita azy? Maniry anana ny orinasanao manokana amin'ny alalan'ny fandraharana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ve ianao? Afaka manampy anao zahay amin'ny alalan'ny fikotreana ny programme d'incubation mba hahatonga anao ho mpandraharaha. Ampeny ianao mba hanana ireo fahaizana ilaina ara-teknika eo amin'ny fitantanana ahafahanao manangana business plan azahoanao mihitra vola any amin'ny banky. Ny fandaharana asa dia manampy anao mandritra ny fanomananao sy ny fanantanterahana tetika asanao. Raha mila fanazavana fanampiny antsoina 034 41 594 45. Na tsy diony koa ny tranokalo programme PEJA na ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Antsika rehetra izay liana dia marina fa mbola mitohatra ny anarana. Koa manentana antsika rehetra mba hanao an'izany fifatana anaran'izany. Misaotra tomboka. Angatsika biaranga aty tsy ambadika dia findesana. Iarovana tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anozizato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec Dimapolo sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,400 ariary be zao. 10,400 ariary be zao. Ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo. Azo antoka tsara kalitao. Tonga vaingana ary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao. Manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoina maimaim-poana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Mihiboka-trano tandre moa sao dia tratry ny vohoka tsirineo. Safidian'izao ny fomba fanindra fiterana mety aminao. Miasa ho anao hatrany Maristops Madagascar. Mandefasa anganary afatra miafina na MP ao amin'ny Facebook ny Maristops Madagascar na antsoina maim-poana ny 411 fa afaka antononao na koa manantona anao izahay manolotra ho anao ireo fomba maro azonao isafidianana toy ny implant, PIU ary ireo fampitsarana ny fiterana. Apetraka sy anjaina ireo fiantra rehetra ho fiarovana amin'ny fiparitana coronavirus. Maristops Madagascar, zazan'izy saina milamina. Mirabe lantona anarako. Ie, mandeha dia mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahaza ny fahefa vidiny rehetra. Tsy taraiky indray ato amin'iny a. Vaovao be, mamasoa spaghetti sy makaroni, paty tsara kalitao, vita amin'ny koba ambarim-bazaha, mety andrahoina arak'izay itiavanao azy. Mamasoa spaghetti sy makaroni, sahaza amin'ny fianakaviana rehetra, amin'ny vidiny mirary. Mamasoa, ketrika hafa koa. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Val Maraina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, hanaraka indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika afaka fotoana fohy.
Anterina ny araba amin'izao andro talata fa 7 volana jona taona 2020 izao ary anterina ihany koa ny fanasana antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny vaovao. Nahazo sehatra teo amin'ny adihevitra izay natao tetsy amin'ny lapan'ny anteny mieran-dolona tetsy Anosikely tamin'iny omaly iny ny fambolena sy ny fiompiana. Tonga tao ny ministry ny fambolena, ny fiompiana, ny jono Ranary Lucien Fanomezantsoa ka tamin'izany no nanambarany fa misedra olana lehibe mihitsy ny mpamboly any ambanivohitra amin'izao fotoana izao mandritra ity fiboana noho ny valanaretina Covid-19 ity. Misy ny fikorontanana eo amin'ny famatsiana ny tsena, ny fahasarotan'ny famoahana vokatra ary ireo dia hita soritra amin'ny tsy fisian'ny vola miditra na ihany koa fianan'ny vola miditra amin'ireo tantsaha na madinika na vaventy. Nolazainy ihany koa fa ankehitriny ny zava-dehibe ho an'ny ministera dia ny fitsinjovana ny maitsoahitra. Tsy maintsy maka fepetra rehetra ministera mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo izany. Tokony hamafisina faran'izay aingana koa ny ministra Ranary Lucien Fanomezantsoa ny famokaram-bary jerena manokana ny paikady entina analalahana ny fahazoana ny masomboly ny zezika ary koa fandaminana ny lalam-barotra ny fitehirizana vokatra ny vidim-bokatra eny amin'ny mpamongady na ny mpivarotra tsinjarany ahena ihany koa ny fanafarana ny entana ara-tsakafo ireo rehetra ireo dia paikady ho an'ny fambolena eto Madagasikara raha ny fanazavany. Ny diadina kosa teny amin'ny seranana iraisam-pirenena teny Ivato Antananarivo omaly takariva ireo teratany malagasy niasa tany Koweto misa 770 miampy zaza iray ary fiaramanidina manokana no nitondra azy ireo. Efa nandalo fitiliana ireto olona ireto ary manana fanamarinana fahasalama raha niala tany Koweto. Tsy maintsy natao kosa nefa ny fakanafanana azy ireo teo Ampatongavana ary fiarabe misa 8 nefa voahomana iondranan'izy ireo ary toerana voatokana hanamponenana no tsy maintsy aliany ao anatin'ny 420 andro hanaovana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana. Misy amin'ireo no tapitra fanarahana arak'asa tany Koweto. Misy ihany koa no tapitra contrat amin'ireo orinasa iasany ary manana olana amin'ny mpampiasa. Nanamora ny fampidiana azy ireo raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra teny antoerana ny fanjakana kohesiana ny farimbona tamin'ilay antsoina hoe Organisation Internationale pour les Migrations. Vita omaly ny famondrana rara, famondrana fitantanana teo amin'ny sy ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy arak'asa teo aloha Andriamanana Rijasoa sy ny minisitra fisolotoerana ny profesora Asomakoa Elia Beatrice. Nandritra izany no nanaovan'ny minisitra fisolotoerana antso ho amin'ny fiarah-mientana amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fanabeazana isan'ambaratongony. Ary eo ihany koa no hoe tsy hakanavaka ny fiara-miasa, ny hanatsarana, ny hanasoavana ihany koa ny fanabeazana. Andanin'izany rehetra izany dia nosokafana ihany koa tamin'ny omaly iny ny famolavolana ny lazadina amin'ny fanadina fanjakana BEPC taona 2024. Nitarika ny fanatanterana izany Razafy Maefa Herimanana izay sekretera jeneraly n'ity ministera ity ary dia tao anatin'io rehetra io no nahafantarana fa isany ny atrikasa efa nanomboka hatramin'ny moaly ary 12 andro iarahana manao amin'ireo tompon'andraikitra maro any amin'ny faritany eto Antananarivo ihany koa ny amin'ny hoe tokony ho fantatra ny lazadina eo amin'ity BEPC ity. Fa akoatra ny tao Antananarivo tao dia mbola misy ihany koa ny resaka fampianarana satria dia nivory tao amin'ny lycée Zafy Albert Antsiranana ny alatsinainy 9 volana jona omaly zany ireo mpampianatra ny mpitsara fanadinana ny mpiambina fanadinana ny asa nandritry ny baccalauréat indroa taona natao tamin'ny taona 2022 mitaky ny hanafainganana ny fandoavana ny vacation izay ary tsy maintsy tokony ho vitaina izany satria hitambadratsy ihany ny fandoavana azy ity ho ireo mpitaky ireo ary nisy ny fanambarana fa mbola hitohy amin'ity andro ity ny fiaonana ao Antsiranana ao. Ny olavitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara izay manana ny foibeany eo amin'ny lapan'ny fitsarana ao anosy eo dia miresaka fa misy ny fanivaivana ny fanitsakitsahana ny asan'ny fitsarana malagasy sy ny vaditany malagasy manerana amin'ny Madagasikara ataona solombavambahoaka mianadahy
tao amin'ny vaovao ny televisiona iray ny alarobia lasa teo momba ny hoe fanatanterahana didim-pitsarana teny Akorondrano Antananarivo ny andro ny talata 2 volana Jona lasa teo. Noho izany indrindra dia manao fanambarana zany zareo reto ny amin'ny hoe tsy anjara ny solombavambahoaka Madagasikara no milaza eny amin'ny Haino Amanjery iantso vahoaka io misankala ny fanatanterahana didy. Tsy asan'ny solombavambahoaka ihany koa milaza fa ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny didim-pitsarana. Tsy anjara ny solombavambahoaka ny manala baraka ny piasan'ny fitsarana ary tokony anaraka ny lamina rehetra amin'izany ny solombavambahoaka. Tsy asan'ny solombavambahoaka ho hatrany ity fanambarana ity no milaza pahabe maso fa tsy ara-dalàna ny fanatanterahana didim-pitsarana nefa tsy manana taratasy fanohanana amin'izany. Tsy asan'ny solombavambahoaka raha teo ny manohana didim-pitsarana iray ary mandava fanatanterahana izay efa vita. Reo rehetrareo dia midika hoy ity fanambarana ity fa misy ny fifampijabana eo amin'ny asaka izay indrindra no nanaovana izany fanambarana izany. Tsena maromaro no nesorin'ny commune Antananarivo renivohitra teto Sorano, ireo le antsoina hoe box ary miorina amin'ny toerana tsy azo andrenana izy ireo satria dia eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra sy ny fiara. Nisy ny fampandrenesana melo natao araka ny feim-potoana voalazan'ny lalàna hoy ny commune ary dia tonga nanatateraka ny asany ny mpandrava miaraka tamina vaditany sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy eo anivon'ny commune. Fa ireo mpiary izay mampiasa ny box ao Sorano Antananarivo ao dia niezaka nanazaza fa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana natao tamin'ny commune ny fampilazana izay tsy nisy afa-tsy 2 andro ary ny taratasy dia milaza fa 3 volana meloa ny tokony ilazana amin'ireo olona mpiary ireo rehefa misy ilan'ny commune ny toerana. Fa tiantoka sy fahaverezana asa no dikan'izany hoy ireto mpitaraina ireto. Ary farany resaka momba ny coronavirus raha ny valin'ny fitiliana tamin'ny alahady tamin'ireo fakana singa 100 natao tao Antananarivo dia olona 530 no voa. 7 tamin'ireo dia olona nakana singa teto Toamasina ary tratra ny coronavirus. Olona 27 hafa kosa indray no voatily fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ary samy avy eto amin'ny faritra Atsinanana avokoa izy ireo raha ny antontanisa nomeny ny CCO hatramin'ny omaly. Amin'izao fotoana izao zany dia mitotaly 450 ireo efa nitondra ny tsimok'aretina eto amintsika ary izany dia nanazavany ny professeur Volontina Hanta ny resaka antontanisa. Nomaroy an'ity professeur ity fa nisy 120 ireo olona sitrana, ny 7 amin'ireo dia tao amin'ny hôpitaly Nambatovia avokoa ary ny 2 dia tao Andrenivohitra tao be filatanana tao izany. Hatramin'izao dia mitotaly 2,700 ireo olona mbola tsaboina eny amin'ny hôpitaly, olona 10 kosa no ahitana sotraretina tena mampanahy be amin'ny fahasalamany ary iray manampy ireo olona 5 omaly dia isan'ireo izay maty tao amin'ny hôpitaly Morafeno teto Toamasina. Mifarana indray zany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Ny fotoanantsika manaraka dia afaka adiny 2 indray. Ny fandarana rivotra kosa dia mbola mitohy hatrany arahanareo eto amin'ny 96.6 FM. Odio, misy rivotra. Ufoka sigara rakoto mamonji ranan'olona ny diran'ny rivotra. Andarana rivotra ny timarana ity miaraba Ndrenivozy miaraba ny Vitus sy Mira ao ambadika ao sady miaraba ihany koa atsika rehetra any tokantrano izay manaraka ny fandarana rivotra ny loha hevitra moa zany efa idirana ihany rehefa aveo fa isika resaka fotsiny dia mahakasika an'ity lalao androany ity indray isora be dia be hatrany moa zany ny pecto rehefa talata dia mampilalao antsika foana ny pecto isaky ny talata dia miomana zany isika izao ity lalao ity somary sarotsarotra izy ity fa mila fiomanana omany ny copie-coller omany ny telefônina sy ny ordinateur sakafo miaraka eo zay zany le lalao
Sao de hoe maniky io ny taratasy sy ny fanoratana ka satria telefona Facebook ihany resantsika eto aloha amin'ny teny ity zany de zao zany lalao antsika ao anatin'ity vidéo zay direct anarahanareo amin'ny fandarana rivotra zao ty manaova publication pecto awe zay le publication atao zay zany le commentaire atao hoe tsy mahamora azy fa mahasaritra azy commentaire atao de le mahasaritra azy de zao zay mahavita commentaire betsaka indrindra momba ny pecto manao pecto awe zay mahavita averiko indray mandeha zay mahavita commentaire betsaka indrindra pecto awe ka tsy tapaka dia mahazo loka ahoana moa izany raha mahavita roapolo zany ianao ka tsy misy anankiray tafiditra raha ohatra hoe Antsa Vitus ny anarako manao publication zany Antsa Vitus aminareo Antsa Vitus pecto awe ka raha mahavita roapolo de anao zany no maresy an'le izy zany zay mahavita mety ho zato ny vitanao ao anatin'le izy fa izay mahavita hoe betsaka indrindra de tsy tapaka le tapaka mantsy de zao mahavita telo ianao de tafasisika raimbozy commentaire rainbows pecto awe zay le hoe tapaka zany hoe mila lava be tsisy manapaka mihitsy ny publication anao anakoroa ndray no mpandresy amin'ny tiandro anyty mahazo ny loka miaraka amin'ny pecto ary valo sachet be zao no azo ny mpandresy baronina hatramin'ny firy sao de misy fehitra ora izy ty hatramin'ny fahavitany fandarana hatramin'ny sivy sasany zany anaovana an'izay pecto awe zay mazava zay raha misy ny tsy azo de alefaso MP ao amin'ny commentaire eo njaratiana retenena rehetrarehetra valire tahoaly zany rehetrarehetra zany ao amin'ny page-ny eo amin'ny page-ny RDJ ato anatin'ity vidéo direct ity ka efa teneko teo zay zany lalao tsy amerina zay fa mazava ny tenin'ny seteur rabarona toy ary lay loha hevitra ny janonana talohan'ilay vaovao sy dokam-barotra ary zay afa-tsinga rabarona izay tarika rabarona iandro barona de ny hoe misy zavatra nitranga ao tamin'ny raha somamanina iny taona maromaro vitsivitsy lasa zay dia nataonay no ny teny le mpitondra teny teny ty izy misy zavatra tsy maintsy aseho anareo de mazava aminay zany de niemotra izahay sasatsasany teo ny zavatra tsy hita no atongavanay aty fa tsy ny zavatra tsy hita sy fihetsika ahoany zay raha le voazavako teo aloha teo hoe telo fihetsika fihetsiham-po fihetsika hetsitsaina ary fanarahana ny angan'ny fanahy masina fanahy tsara ao aminao fa tsy zay fanahy rehetra ity misy fanahy ndemony mety miditra koa misosoka miatoerana zareo reny indrindra ho anareo zay manana ny firaketana lalina ny finoana kristianina rehefa niemotra izahay de ino natongavany lahaty zany fampimeme teo ny fanahy ihany teo ko ny zavatra aseho ihany no maseho de andora ngaty nde emotra ndao de tena vendra ny lahy isany io iretsy izay nampiasa saina sy nampiasa fihetsem-po sy nanaraka ny angy amin'ny fanahy zao no nataony ampiasao ny caméra la isany ampiasao rangaty iny mifankahatsara de aloha reo iresaka io ijerijeriny zay zavatra aseho sy aseho fa lahy isany kosa ny isika reto ndao ijeriny zavatra tsy aseho inona ny zavatra hitanay sady hitanay ny naseho hitanay ny tsy naseho azonay sary azonay caméra zany hoe raha nanaraka fotsiny zany ny an'ilay hoe zay aseho de zay de vita satria nandeha amin'ny saina fotsiny na nandeha amin'ny fihetsem-po fotsiny ary nisy kosa taminay anisan'izany teny sady nandeha tamin'ny saina nandeha tamin'ny fihetsem-po ary nisy anankiray tao zay nahatakatra an'le hoe avy aloha reo resaka eo iny olona iny fa ndao sika andeha akary iny sady nandeha araka ny saina nandeha araka ny fanahy nandeha araka ny fihetsem-po anka navita zavatra velatra kokoa sy lalina kokoa izahay tamin'ny fitsirina tany somamanina teo nalalana ny tena marina zay mihitsy angely mbola olana amin'ny akapobeny satria isika io de miasa mifofa tsy miasa misaina kokoa rehefa manao zavatra rehefa mandeha le fifananana concours na zavatra reny de rehefa resy le zanakitsika de fihetsem-pony mitondra antsika an'le izy fa tsy lay saina mieritreritra hoe misy mpitsara reo ane olo baronne raha hoe resy de malahelo aloha ianao voalohany marina zany zay vao mandalo zay vao mandeha am'le hoe le saina marina zany fa matoa ianao resy ao anatin'io de misy antony
fa tsy tokony fononao nentinao egivana am'le olona refa hoe tena mangalatra mihitsy kosa raha ngale anina fa tena zao kosa ragano tena marina ka zany nge le izy ene de hoentina mifova izy izy efa hita zao le ankizy manao le fifaninanana fa manao le fifanana mihirahira fa mamalana fa mba izy fotsiny mbo saha anatin'ny fianakaviana de hoe andana manao fa mahay anao de iny aveo ka tena ala izy kosa any atsika zany eto amitsika hoe le fo le miasa fa tsy le saina azafady aloha sanatria avy nandray ny olona hoe ratsy ny fihetseham-po tsara ny fihetseham-po tompoko tsisy maharatsy azy fa ny tena rasy de le hoe mijanona eo fotsiny de zay de ampy zay de vita fa ampio izy io ny fihetsehantsaina ary tsy ampy ny fihetseham-po sy ny fihetsehantsaina fotsiny fa ampio koa amin'ny fitarihan'ny fanamasina fa io fanamasina io tsy tia mihitsy ny totonantsika olombelona lainy amin'ny mankitsikitsika ambany any fa ny voarantsika tany an-tany zay olombelona mahatakatra mifandray amin'ny fanamasina io za manao hoe fanamasina ohatrany hoe kristianina aho tsy any amin'ny maha-kristianina ny tenenako an'izay loatra tompoko fa hatry ny fahagolatany fa manangareza dia izany ny fisainana tena ny rariana tamin'ny razam-betsika teto le hoe tarihan'ny fanahanjanahary fa tsy mandeha ohatsy amin'ny kapobatana hoe le fitenenana manao angovo fotsiny hoe le olona sasany hoe le mandeha hitsindalana fotsiny ohatran'ny zatran'ny lalan-dririnina ka fahavaratra avy manao hitsindalana ka manao fangizingizinana hoe ireo lalana telo ireo tompoko ny tokony ho izy de maka ohatra sika zao de fa vavahanao to bonar Yandry bonar fantatria lahy moa manao fananina le ty saika tsara le fampimezina fa zany hoe tsy mahazo na ohatry ny tera zany tsy mahazo akory zao moka le fikatongavana le izy hoe le hoe isika amin'ny maha-olombelona atsika zay ny avantsika amin'ny biby ny biby manana fo ny biby manana fo fa ny biby tsy mana-tsaina ary ny fony lahy kely no fonomby zay no mahatonga ny tinoana tsy mampitovy ny olona amin'ny biby de ny olona mana-tsaina ary ny fananany saina io avetsika mitrany amin'ny fanahy mbola saina aloha resaka mbola le maolo le vatana olombelona vavy te hain'ny feonao de zay mahatonga hoe mba miditra efa miditra satria moa ty tompoko tsy fandarana kolotaima de fandarana rivotra de tsy maintsy zay tia nyraimbosiny atao eto ary mbola toy fandarana fo azy izy ty noho izany ataoko fandarana kolotaima zany dia ohatsika rehetra zany mbola misy any koa ny XXL mpanao ny fandarana ny XXL kosa de ao amin'ny pejiny XXL zay manao partage betsaka indrindra dia mahazo loka avy hatrany zay zany aloha miaraka amin'ny XXL le pecto hafa de le XXL hafa mijery le pecto anareo fa misy tsy tena mbola azo sarana avy reno indray mandeha tsy an'ny pecto ihany le fanananaty any ny XXL kosa dia zay manao partage betsaka indrindra an'ilay ao amin'ny pageny XXL misy nareo no mitsofoka enonareo va zany de bien azonareo ato amin'ty izy teo ty zao ato amin'ty kosa ato amin'ty pecto ity de averiko ihany le izy raha ohatra ianao zany ao mavita commentaire roapolo ka tsisy manapaka mihitsy aho ohatra le roapolo fa na mivita mihoatra tsy maninona zany hoe commentaire io fa magafakana mitodika any amin'ny tokambarotra pecto manao fosina pecto zay le hoe ataovy koa picolé ao de amizay moramora nanaovana azy de zay mavita betsaka indrindra androany anankiroa mpandresy mahazo an'le loka ohatra zay ko ny any XXL fa ny azy tsy famakafakana tsy makafakana fa misy fizarana amin'ny teny malagasy fizarana na partage zay ny teny malagasy sharing tsy azoko sharing I am speaking English. Hi, Sharon. Excuse me, but you explain for me. I don't understand. You speak me what? I don't speak. What the fuck, you mate? And ka reno amin'ny teny anglisy tsy moa natenenina reny amin'ny teny malagasy tsy azo atao fotsiny raha fihetseham-po fotsiny zao no nataoko teo de faly be aho hoe voako indray le baronne fa tsy fihetseham-po de zay natonga tsy faly fo izy hoe alo ivelatra le izy toizy rsea larisako afaka mitenenao anaka inony ty tanana manao manilika ty zao ary raha voatsitika baronne sy larisa teo ny amin'ny hoe fihetseham-panahy de zao no izy tsy hoe aingam-panahy ty le aingam-panahy ka sarotra nytoko mianaka fa aloha mba rehefa makano miabo
ary zatra no manaja ny rariny sinitsiny mora aminao ny mandray ny feon'ny zanaharina ny fanahy masina ka mitarika any hoe ny milalana tsy mahadiso izy ohatra na iny feon'olona ny antso aloha teo mbola tsy fa zany rehetra zany rehefa tena mihaino ny fanahy ny saina ny fo fa misy diriny atao hoe psychologie daholo le izy zany hoe fahalalana momba ny toe-tsaina varona teo io koa mbola toizako ihany hoe misy ao toe-tsaina mihitsy voafolaka hanaja lalàna hanaja ny rariny sy nitsiny ary rehefa zatra nge io lay atsona hoe ny fahazarana no miteraka zavatra be dehibe ka raha zatra amin'ny zavatra tsy mety ianao dia iny hatrany ny lalaka izorana zatra ny manaja lalàna sy ny rariny sy nitsiny sy ny miabo ianao iny le miteraka fahombiazana fivoarana ombeny anao rakoty mandrosoa ianao mandrosoa tompoko nasaindra mahandry tapahany aloha ragoty riko fa le eto am'le sarina haut-parleur kely misy enceinte fa mipitseriko de miditra indray ry havana takony le ormique izy mitediko le tarehako atiny de efa mba tehijery dikany tena dia natao veloma raha volombava satria fanampy izy io voaratra ambony dia voaratra ambony sarotra be zany satria araky le hitanareo ihany fa ratsy kokoa raha misy volo any molotra ambony eo fa raha ohatra kosa ohatran'le teo le molotra ambany nasina volombolony tsara le eto kaiky eo amoromolony mihitsy eo amoromolony sy eto potomolony tsaratsara satria moustache sy barba de rehefa miaraka izy rehetra dia volombava hoy ny fiteny de tapaka izy io satria manko nanao fanampy zay seolga hoe raha ohatra hony za hony mahafoy any volombava io de potretony izy de hita eo moa zany fa olga mbola ty eo ho avy eo izy rehefa avy eo fa izy koa moa fantatrareo tsara moa fa olga ne mipetraka tany tamatavy fa efa tavaveriny izy talohan'izay ka efa talohany amina toerana tsy napoizina mihitsy izy fa afaka nandeha ihany izy tao teny an-dalana tsy hoe kore izana nanakana teny fa hainareo ny système ny olga rehefa le misy manakana barrage sanitaire inona ny ataony inona no entiny laissez passer ny azy tonga de tsy hevitra va lasa foana mety foana de rehefa manaraka mbola sucette passé ndray ngambany hita eo ihany taratasy ve zany mihaino anareo fa le resaka le mivantana teo mantsy somary sautisaute ny sary aloha teo fa iverenako ihany ny resaka kely 3 seconde hoe tepetra sy toe-karena resaka aretina sy resa-bola amin'ny firenena de nanontany amantsy misy fotoana hoe CVO ao anatin'ny PNB satria ny produit national brut moa zany rehefa zavaina tsotra de ny vola rehetra mihodina ka han'ny olona eto amin'ny firenena fa ny PIB ndray rehefa ohatra misy vola ondrana any ivelany rehefa avy mahalafo eto de tafiditra ao anatin'izay vola mihodina zay fa ny malaza tato ato moa hitanareo ihany fa ny fanasana lamba masombahoaka voaka amina gazety ny famalina ny fiainana anatin'ny olona hitanareo ihany lasa tsy de misy mijery tsony ny lava vendrana fa sary hafa ny mijery eto amin'ny ilany eto voaingana indray zao de ny fanampy katsa ndray ny ady eo fa de efa vonona ampijery je maresy mahazo pecto arelofa de anareo manontany aragoty manontany ono raha ohatra ka le CVO iny tsy atao PNB ho ianao teo fa atao PPN mihitsy maninona ny so de mba zay ny ange le izy am'izao fotoana izao dia mila CVO ny gouvernemanta satria vao ny ala le ministre anankiray de misy intérimaire ao de ozy ny filohan'ny gouvernemanta hoe CVO CV aloha efa misy miandry ao CV fotsy ve fa tsy miaraka amin'io CV apetraka aloha hono mavokely izy rehefa recommandé fa manga izy rehefa technicité ary mavo izy rehefa canapé any amin'ny fandraisana piasy io
fa tsy manao sous-entendu akory fa amin'izao fotoana izao zany ny gouvernement raha ny tena marina dia mila CV any Bonjour le matin et déconfinement partiel malgré le nombre de victimes très haut. Hein? Ya, tady io fa Tananarivo zao ny ambony no Tamatavy a. Lasa Tananarivo indray zany zao ny capitale Loanarana izy. Raha ny chiffre aloha Ilainy vaoka ho maly. Diso fa raha chiffre eny fenoko aloha ny tsapako nano teo amin'ny efatrandro teo enjana be ty enjany ity fa de za mbola misitona foana hoe za tsy mahamaika tsy mahamaika le hanao fanadinana ho an'ny ankizy na mampiditra azy mianatra tena tsy mahamaika zany tena mariny tena io zany samy manana ny zoro hijerevany azy ny olona fa de niady izay aza maika am'izany fa inona raha le tanjona avy eo ny ampihitatra nyity tantara ity fa dia ambava homana ampo mieritreritra ozy mieritrisa mieritreritra ome mahery mieritra sa mieritreritra le izy ray mipozy mieritra izay indrindra mantsy fa ty misy fanontaniana ray ho an'ny ray mipozy le valy fingaka inona ny dikan'izany hoy ny ankizy tsy lalaompeo inona le fingika inona le fingaka samy mitovy raha ny reny feo ampiasaina ao satria f-g-k fa raha ny zanapeo dia ry i fingika fry fingaka ao amin'le nga zany no tsy hitoviny satria ny ankiray ngy ny ankiray nga tsy lalaompeo fa lay fingika de hoe niezaka atao mangia mandramby mampiasa tanana ay zany fingia zany dia ny vokatr' zay azonao zavatra hosotroinao figaka ohatra tsy voatery izay ihany nefa ny heviny fa ny tena mibahana be amin'iny fitenenana iny dia ny filalaovana feo satria mantsy zao le fomba rehefa miteny an'iny zao ny olona zany de zao rehefa misy an'le ohatrany karma moa zany filaza azy karma valiny natao de rehefa any am'le ratsy foana io nytenenina zany ka valy fingika zany zay aty Say anao anaka ahoana hoe larisa avy reny indray mandeha hoe resiny ty zanako fa avy matoty alefa so indray mandeha hoe le avy reny indray mandeha valy fingika hono de valiny tsipaka daka de valy mipelaka mazava zay kosa tsy niteny zany se mahazo kely iny mahazo fa tiany lakilefa netoko de maka ohatra iray indray ary aho ilay hoe ampiasao ny lafitelo entina mandinika zava-misy na zava-mitranga na zava-miatra na fepetaraisina de le hoe raiso amin'ny fihetseham-po fa tsy eo fotsiny fa raiso koa ampio ny fihetseham-po na fihetseham-tsaina ary aza mijanona miroroa voalohany reo fa ampio ihany koa ny fanarahany feony fanahy masina feonjanahary fa zany hoe mampiavaka ny olombelona moa sa de fanahy io tena olona hoy zao fotsiny le izy teo hoe oy baronina hoe ny biby tsy manatsaina dauphin ambony be mihitsy ny anina fa voateny barona kosa de manana fo izy io barona fa tsy manam-panahy zareo tsy afaka mandinika zany dikan'le hoe manam-panahy izy fa ny azy tsy mitovy amin'le atsika olombelona tiako tenenina hoe tsy manana fanapahan-kevitra mety amin'ilay fotoana tranga izy fa ny voalavaka izy zao manana fanahy efa fatany efa misy zavatra any ty de tsy makeo tsony satria efa tratra teo izy tanan'olombelona saina manatsaina izy fa mafinaritra nareo mianakiriko enjany io enjany io zao le hoe manam-panahy zany zao hitsidina amin'ny télé moa zany izy manam-panahy zao bandy kely zao mandeha le examen de ampidiriny ao anatin'ny lohany le anaty cahier de avadiny le pejy de ampidiriny ao anatin'ny lohany izy no fankatahany mpandeha sy misehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotozan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolotra eny amin'ny station galana ianareo tsy miova fa tony teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany galana miaro ny fahasalamany mpandeha taxi be
Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste. Ary ararotiny fihenam-bidy goavana 10,000 amin'ny entana rehetra ao amin'ny magasin ary ny tolotra 20,000 raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Manasary tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Tapenao amin'ny lahatr'andro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza donoina azao ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby maimpona 710 amby na 910 miraso soa. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Dia hoy ato hoe ty misy ohatra ary am'le hoe fanarahana an'ireo fomba fandraisan-javatra telo lafy ireo ara-pihetsehampo, ara-pihetsehan-tsaina ary ara-panaingan'ny fanahy. Na haresy na dia atao hoe tsy tena 100% aza ny fandreseny ny faritra matsiatra ambony manoloana ty valana retiny ty. Arao koa ny any Chine fa tsy hita na manafy ny tsy fantatro zany fa arao kosa ireo firenena na faritra eto Madagasikara faritra fa raha nivelantsika firenena nivelany izay mandeha amin'ny hetsi-tsaina fotsiny sy miaraka amin'ny hetsi-po fa tsy mandeha amin'ny hetsi-pana nahoana ary zao no nahavitan'izay ny faritra matsiatra ambony fantatsika momba ny fielezana amin'ity valana retiny ity. Nahavita be izy matoa zao ny vokatra hita ankehitriny any amin'ny faritra Fianaratsoa matsiatra ambony. Tsy nampiasa ve izy anao lafy telo ireo hoe tsy nijanona fotsiny teo amin'ny fihetseham-po fa iny tahotra sy orooro tamin'ny fihetseham-po iny navadika asa saina ary ny asa saina nofenoina tamin'ny fitarihan'ny fanahy masina io hitany zareo ny lalana tsy misy mahazo ny voapoaka tena le antsoin'ny frantsay hoe confinement total. Asa nanao kongesina tahak'izay fa moa aveo tonga amin'izay isika raha ohatra ka mijanona amin'ny fihetseham-po sy ny fihetsehantsaina fotsiny misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny moa ve nisy reny raha zay lafiny telo feno izay nindray nampiarina mampieritreritra antsika dia eto dia miverina indray amin'ilay amin'ny ankapobeny olom-pirenena malagasy ankehitriny tsy hoe any ambanivohitra fotsiny na aty amin'ny tanàn-dehibe na any amin'ilay enina isan-jato moa ireo mpampiasa Facebook zany sy ireo serasera sotra ity sy tambatrotra serasera jereo ange raha vo misy zava mitranga dia voateninay tary aloha tary izay voatenin'ny Eric zay mahavita be izay olona misehosehatra ka manao adina kola faly riny mpijery sy mipanahy ka raha vo manao adina kola reo olondreo fa raha misy eo mampiady adrisa ay fa raha vo misy olona anankiray eo tena mandeha mihitsy amin'ny joro amin'ny rariny sy nitsy nika nihetsi-po sy nihetsi-panahy sy nihetsi-tsaina indray mivady reo telo reo tsy takatry ny saina niny manao an'izay atompoko azafady voatra de manometsiny aho tsy tiako akory ny manometsiny olona fa ndao isika raha tena hivoatra marina izay no entina mandray sy miatrika zavatra mitrangana zava-misy na fepetram-piarina zay ary ho an'ny mpitondra indrindra tsy zaho akory mpanolo-tsaina nareo mpitondra fo nareo no nofidiana nareo no notendrena olom-boa fidy olom-boa tendry ary indrindrindrindra olom-boa ositra ianareo nosorana inona nosorana tantely ianareo matotongo eo ka aza mandraraka ilombiandreo tompoko fa ento zay fepetra telo zay rehefa mandiny zavatra eny tompoko anao raha Gottlieb toe-tsaina le tany am'le resaka zany hoe resaka fiarahamonina sy psikolojia na hoe toe-tsaina moa zany tsara izy rehefa hoe toe-tsaina raha vo raty izy de eto-tsaina
Satria tsy ho voatery ambany ery ihany no mandefa rivotra mainty fa io saina io a rehefa pollué fa zany hoe le isika olombelona manko hoe mieritreritra fa itsika no manjaka eto ambonin'ny tany de nasisika teoriany momba an'izay hoe ny olombelona manatsaina de olombelona manam-panahy fa raha miresaka ireo tantely sy ireo otari any anaty ranomasina zareo reo anke rehefa mivory de miresaka hoe isika tantely nge no manjaka eto ambonin'ny tany azonareo le hoe mararo hono ny omby rehefa velesina izany tantaran'izany izany teny fa marary ny omby rehefa velesina eo zany satria hoe misy fikarohana ataon'ny olombelona ahafantarana hoe ny tantely de anjakatsika de ny vorona anjakatsika ny ala anjakatsika disotsika satria nahoana ny coronavirus ny tena manjaka eto ambonin'ny tany ka zay le teneniko tsy tokony dinihana ny toe-tsaina sy ny eto-tsaina fa ny eto-tsaina zany hoe mandefa rivotra maimbo ny saina ao anatin'ny fomba fampitantanana manko ny eritreretina hoe ny fanano différence fa tsy ny fanano différence fa ny saina ihany satria ny biby rehefa diniantsika amin'ny instinct ny instinct biby tsy mamitaka mihitsy izy fa rehefa tianao ny alika de mahitsy saina izy tsisy alika fetsifetsy hoe andeha anjonjony zany fa mahitsy ihany ny fikan'iny tsisy hoe laisser passer zany ny alika tsisy ohatrany alika zany fa ny biby koa mantsy misy valana aretina indraindray ohatrany sy tena raharaha itsika fa zareo samy zareo mangataka fanampiana amintsika fa tsika tsy miraharaha fa telo manana ny aretiny ny omby manana aretiny tsisy zay le fandeha le izy anosynosy ianareo indray fa iormikizmitade aloha fa maheno rivotra aleo adanambelofa maheno rivotra io makasitraka averiko indray mandeha ary ilay aingam-panahina ilay mahafanahy iny tsy adikevitra satria tsy noforontsika olombelo iny fa ny fiasan'ny saina sy ny fiasan'ny fo io no tena antsika olombelona ka io ane le tamin'ny filosofie resaka le saina sisy le conscience sy ny inconscient subconscient fangaro daholo tamin'ny filosofie dia ny teny mihitsy ilay rangaha anankiray zay manambara manao hoe je pense donc je suis arakaraky ny afahanao mieritreritra no maha olona anao izy anteny an'iny aloha Pascal izy ma Pascal zany Pascal anteny an'iny je pense donc je suis ny teny an'izany le filosofy voalohany teto ambonin'ny tany zay natsona amin'ny aminarina zay manambara manao hoe izary za fa noteniko de zany hoe isika hoa afaka mieritreritra tsika manatsaina zay ny avahantsika amin'ny biby ny biby tsy manatsaina zany ny biby tonga de hoe rehefa tiana azy de iny foana tsy miova mihitsy fa isika ny biby tsy afaka manao fetsifetsy isika ny afaka manao fetsifetsy ary amin'ny maha-olombelona atsika dia afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy manavaka ny mety sy ny tsy mety ka eo zany le hoe raha isika indray ve iny zany aloha misy aloha ka misy aloha de tous rimpozy ny fihetseam-po i Descartes je pense donc je suis tsy hoe tsy ilaina azafady toko ilaina ny fihetseam-po misy olona manao zavatra anankiray de tena ataony amin'ny fono mihitsy ny zavatra io fa raha voadona kely amin'isy de lasa amin'izay fomba fiteny anankiray zay na samy manambara hoe zavatra atao amin'ny fo zavatra tsara tonga de afaka miteny ianao raha vao tafiditra mijanony zay fa raha le am'teny tena izy le cogito ergo sum et je pense donc je suis ve zany sa teny grika sa teny zareo any andafy any zany teny grika kokoa le izy aloha ampiteny anao zay foanao zany le hoe isika efa mazava mahita amilay le tenge de tonga de mba nisisika ny antso zany hoe tratrantsika tsy ansarinaareo teo zany hoe isany ty le nanao an'le je pense donc je suis Shakespeare Descartes nanao an'iny to be or not to be to be or not to be to be or not to be je pense donc je suis iny philosophie ny olona ambony iny ny olona manakatao je pense mieritreritra donc je suis fa ny olona mpamafatrano anazy je me penche
donc je suis ondrika aho dia mamafa tsara iny a de mba nisisiako ny te anosy anareo i Shakespeare non to be or not to be fa nul ne peut notre s'il n'est pas géomètre philosophe afandray zay mba filozofa malagasy indray ry filozofy malagasy mieritreritra de mieritreritra ary rehefa nieritreritra aho dia nisy vo eritreritra ohatra zao ary raha mieritreritra aho de misy raha mieritreritra aho de misy manatsaina de mieritreritra zay zany izy a manatsaina de mieritreritra noho izany misy a philosophe baronne tena azo lany be ale matory any trano de itoizatsika le histoire boza sarotra be am'le olona erika de le resaka hoe fanahy averiky indray mandeha ary sarotra le izy raha ohatra ka olona tsy zatra ianao mandeha mahitsy zany hoe manaraka ny lalàna manaraka ny rariny kakazo mahitsy mikendry ny miabo hatrany hatrany zany hoe avelanao ny biby avelanao ny tsy manara-dalàna tsy manao kitoto ianao ary tsy manao tsinitsinina ny hevitry ny hafa ianao dia miezaka ary ny miezaka fa tsy misy tonga lavatra kosa aloha na inona ezaka ataonao fa ny ezaka ataonao ny tena zava-dehibe fa nylay tsy manao mihitsy fa manara-driantrano indrindra fa mandeha makany amin'ny biby tsary ahita vokatra nga hoe anay any Antsirabe any vokany foana fa hoe vokadratsy marina ny teninao ka tsy amboiazana tsy ahazona fivoatra ahoana ho ianao baronne le fanahy zay manko le mahaolona ny olona mihitsy izy zany le fitambarana le zavatra be dehibe ao anatin'le olona iny le fahaizana efa nambarako tetselo le hoe fanavahana ny zavatra ny rehetrarehetra ny métaphysique sy ny physique ny hita maso sy ny tsy hita maso ny fandinihana ny tontolo ary ny fijerena zao zavatra misy iainantsika rehetrarehetra zao tsy mahatakatra ny tontolo mpanahy ianao raha tery fisainana fandray zany ny saina sy ny fanakara-panahy zay manko makasaka andray mato Descartes ary dia faratra ny fandarako tsendry ty satria ohatra mbo mety le teneko fa tsy itena zao rehefa avy tsy milay misy ka noho izany dia ny anjarako ny faranako tompoko ary de isoana dehibe isika manakatra ny fandarana rivotra miaraka amin'ny baronne rivo kosa fandarana cool time mila fisokafana ara-tsaina lalina mandalina ny tontolo ara-tsaina sy ny tontolo ara-panahy zany hoe tsy amin'ny lafindrehetra mihitsika tsy hoentin'ny toe-po loatra fa araky ny teny malagasy zany hoe tsika malagasy le izy mandinika aloha vao misaoty tamboho adray tsy zay le zay teneniko tsy zay le teny malagasy eny mahita zany tamboho zany mandinika aloha vao mamaky fonja matetika le prison break le prison break nataony zao laha break be iky fatsindra prison break iny zany saika nahazo e laha kely fotsiny ny eriky kosa efa misy fialonana kely efa fizy zay natao teo zay zany izy tsy mba mahay mialona olona zany mahay miolona amin'ny anahy na voaray SMS aty ahoanandray onga Descartes ny anarany se manomboka androany hoe mahazo paka ray XXL ony zay mavita partage betsaka indrindra zany isika enina mianaka reto zany zao zaran'ireo zavatra reo aman'olona any de mahazo firy zay ny mila ny malagasy zany efa niteny tamy voalohany mihitsy manao hoe avadiky mipito ny lela matetika fainjanoa navadiky mipita no lelako unoa tamin'ny lalany teny tanan'olo kafenao tazako saky antso mafy amin'olonany anarana vavako kanisamboka ka injanoa navadiky mipita no lemako azafady toko fa fanakalampito aloha azafady misy ke tokiratsika amitsamo ave navadiky mipito aloha lela misy an'ny vazaha manao hoe il faut donner cette fois la langue le magnany tena izy zany io raha vany vazaha la zay gasy io ny vazaha zay tsy manana zao e il faut tourner avant de hita télé ianao bravo ohatsika mijery télé moa zany dia hitanareo tsara fa tsikeriky andinika rehefa hiditra kokoa amin'ny tontolo ara-panahy de tokony mahay manao an'le mandiny tena
ny mandiny tena moa zany a de le Zotra dada le mandiny tena le ry manko dede azy ny Descartes fa isia kosa za ihany de mandiny tena zay a de tafiditra amin'ilay fiteny manao hoe méditation zany hoe mandiny tena lalina zay ma tokoa hoe avadiky mipito aloha ny lela rehefa misy zavatra tsy mitoe-po no mamaly le fihetsepo aloha tazominao aminao de mieritreritra tsara ianao hoe inona ary moa zany zao zany sao de mbo marina ary zany dia jereva fitaratra zay le tsy mijery fitaratra io le hoe tsy mandinika ny tena rehefa mijery fitaratra anao zavatra roa le hitanao eo fomba sy mibango enao fizika de enao tsy fizika enao fizika zany le enao fizika de enao chimie arakaraky le toerana moa zany raha ohatra midosy ianao zany de hoe ity le fizika fa hihafa le chimie any amizay faritra eritreretanao misy azy le izy a le tikitenena atao hoe satria misy liquide motsy de hitanao ilay fizika eo anao mahita hoe misy tandrakely eto amin'ny ilanonoko eto za ohatra zao hoe za somary ohatra ny fotsiboboka za mainty be za zao iny le fizika hitanao fa le ao ambadiky ny le anao amizay zay le ametrahan'le le fanontaniana hoe manao hoe izary inona no mba vitako teto amin'ity fiainana teto amin'ny fianakaviako tamin'ny fiarahamonina tao amin'ny fiangonana inona le mba noeto teto amin'ny misy anahy de rehefa amizay rehefa hitanao daholo zay zavatra rehetra zay de ameko alalana amizay anao ikiano daholo zay tianao kianina de aratsio daholo zay tianao aratsiny fa rehefa mbola votsy-voavalinao zay fanontaniana zay de mangina ino moa zany mijery fitaratra de inona ny aorina koa lamosiny io le tsy hitanao andreny lamosinao tsy hitanao lamosina moa zany féminin fa raha atao masculin izy de le dos mijery fitaratra ianao de ny masonao no tena miasa aloha raha amin'ny zava-misy iainana tena hoe tsy fa raha mieritreritra zavatra hafa indray ianao de ny saininao le izy tena hoe iny fitaratra de tena miasa amin'ny masonao kotrony ka ianao ke zany zao tsika ane zao mampianatra an'le olona rehefa mijery fitaratra aza le hoe misy crème de beauté ako raha tsy be ny mandry amin'ny masiko fa majery eo le ho ambadika amizay hoe tena iza marina ary aty rehefa le mijery fitaratra amizay izy amidosy feno colgate eto zany de feno le pilifika lamo reny eo am'le fitaratra ahoana nadiovana an'io zao zany fijery ny fitaratra io raha ohatra savony tokony anasorana volombavy apetako amin'ny tarehy fa tsy hoe colgate azafady le rehefa raha mafana nataonao de mamia satria moa ka to fangarongaro be le empoka raha am'izao le ririny zao no mampiasa rano mafana misy le an'ireny amin'ny fitaratra de iny problema ty tsy maintsy fafana ndray zao tena saina lavitra loatra koa mijery fitaratra de mahita mainty be tampoka nefa maty tsy tena marina le fitaratra zao misy olona mpanao blague reny ambadika ty mivadika mainty be le écran misy démon ahoana moa ny fitanao manzany hoe ry larisa fotsy kely iny avoaka izy mainty be mijery be zany tao ambady rika tao ambady averinare i dada teo zany hoe erika be lolona zay ne dada io sonaro misy gagagaga fa raha ibaron toy zay hoe tete i dada le niteny teo izay demoly le ty zany zay zao le oetiny fanahy zao mandinika an'izay zavatra zay de misy sokatra ny saiko de madio aho azonao de tsy mamaly de hoaniko ny pecto baronina dedea hoanao aloha le tsetsefo aloha le tsinitsefo aloha ilay pecto fa ity nambarako Daniel fa dadako nge zany Daniel tsy raha nefa Daniel zay le mamaly faty zay zany zao ny atao hoe io ane tsy vengeance fa réaction averikindreo mandeha i dada teo dia hitanisa tsotsotra ny teknika entina miherim-panahy zany hoe entina miditra ho izy ao amin'ny méditation zany hoe fandinian-tena aloha izy aloha ary rehefa mandiny tena ianao de apetraka ao daholo izy hipirina any amin'ny aty fanahinao any subconscientnao any hoy ny mpanao filozofia ny etsitsaina sy ny etsim-ponao rehetra ary fafana aza zay rehetra tsy ilay zay aloha ny dingana voalohany hoy dada teknika ny fieretam-panahy teo manaraka an'izay ndray hoy izy dia manao venao fijerentena
rehefa misava dolodolo ny rehetrarehetra ka hitanao fa mazava mahita hazavana ianao dio am'izay ny tenanao tsy ilay tenanao hita fitaratra iny fa ilay tenanao faharoa ilay tenanao tena fanahy ary hitanao ary dignana fatelo zay feno iny dada raim-bosy antsanany tompony anarana dia ny hoe manaova am'izay ianao fifandraisana amin'ilay loharano ny soa sy ny tsara rehetra dia zanahary ohatra hoe manaova am'izay manaova mory marina fifandraisana amin'ny fanahy masina zanahary izay ilazanao azy io fa io tsy hainao no milaza azy zay no mahatonga tsy miteny eto hoe ahoana moa zany mba dianao rery anao manokana fahatsapana ny fisiny izy no mitadidalana anao ka mahatonga ny mpivavaka zaza protesta io hitako manao ny hira io avy fanahy eo ataovy tsara le feo anao fa ratsy be zany fanahy masy ataoko tsara avy fanahy eo fanahy masino midina eto amenay hitadidalana tanao zany midina eto aminay hitadidalana ka zay le valikavitra zay manambara manao hoe de laftia de laftina mozany any topo akatsisy mitia fa ny fiteny ve fanahy no olona sa ny fanahy no maha olona ny fanahy no no olona zany hoe za ty zany efa fanahy ianao fa miakanjo mitafy nofo mazava afaka tsy miteny tsony ny fanahy hoe ny fanahy no maha olona entina mamelanja ny fanahy fotsiny zay hoe raha tsy mihetsika zany ny fanahy fa apetraka ao ohatra ny lamba mipiasa eny an-tanimbary de tsy misy ninonina tena lafatra am'izay ataonao na tonga mitanjona tsy tonga mitanjona akory azy zay no mahatonga ny olona hoe ny fanahy no any hoe rehefa manaraka mibaiko ny fanahy anao de mety zay ataon'io ianao olombelona miasa mihetsika misaina manao hetsi-po manaraka hetsi-po indrindrindrindra fa manao fifandraisana tsy tapaka amin'ny zanahary io mazava zay igny manaraka an'izay keo misy olombelona tsy te anaiky mihitsy eto Madagasikara eto izay voateny matetika eto indrindra fa avy am'ty nga raim-bosy tia tsy zako olombelo no manao an'izany tsy za mamorony lazay fa za mamorony tsy za tompoko fa rehefa mandingika sika tsirairay avy ny tena mahisika atsika eto amin'ity nosy hoe Madagasikara ity lazay nandrenam-pon'ny merina hoe tany anivony riky ty de mahafantatra mihitsy ny mahatsapa mihitsy ny hoe ary tena le fanahy tokoa ny olona ary ny ehery tsy mahaleo ny fanahy de tena manaja fa niny olona de rehefa manambola be rehefa manan-karena de ampy zay tsy maharina zany ataonao iny ny vola be io inge atreo mbaravara-pasana io vola be nao io tsy nday anao any mozole faniavana inday anao any mozole fa rehefa tena inoky lasa le vola ndray no mialolalana izy diso nefa sika amin'iny fa raha vo io no ataotsika Andriamanitra sy lolo avitsika izy ataotsika mitaridalana atsika izao mahazo atsika kehitriny zao mba jereo ary ataoko kely feo mba jereo ary jereo io fa raha iveritsika andramo fotsiny ary aloha zay voalaza teto zay de ho iaho hoe sika no sambatra sika no ivoatra malaky raha mbola io vola io raha mbola ny filan'ny nofo ny filana besoin de zay fotsiny no mibaiko atsika ngamo inona no mahatonga atsika tsy lahatra amin'ny omby na ny soavaly na ny liona ny nanana sinana taranaka ihany de vita fa matsio sika olombelona avo be misy ny bazy teny hoe mifototra mipetraka voaloha de hoe enao tsy mitovy amin'ny biby aloha amin'ny hoe fanahy inona le izy
Ianao zany na ataoko hoe tsy mandinika lalina be le mieritreritra lalina be le méditation tenenina dia efa milamina foana ny sainao hoe zana misaina na tsy misaina misy fanahy foana misy an'le fiainana avy eto amin'izao tontolo izao hiampita amin'le fiainana anankiray fa tsy hoe ohatry ny akoka hoe vodiny amin'ny bebe fa mino le vody misy anomboana ho azy nanketaka lohany any izay mifarombaka dia zay dia efa mampilamina feoan'ny farazandry olona zandry fatakerina vao nahatsapaka fa tena tsy manam-panahy ihany reto olon-dehibe reto a satria nahoana efa miresaka ilay akoho tese fa ny vody akoho no feno nofony indrindra amin'ny akoho sady misy taviny kely ao no misy ny taviny ina atao hoe taviny vody akoho le ty ny tena misy zavatra tsara mihitsy ka zay tena tsy manam-panahy ihany le olona le olona lehibe na zany satria efa fantana ny tsara amena mafampizarana le tsara tsy izy angeny nanao io meoa iny fa lamina io na lamina nateraka ireo razana teny aloha tany nomeny reo razana teny aloha tany hifanajana amin'ny rafim-piarahamonina manao an-tanatohatra ary ny nahatakaran'ireo razana tany aloha tany an'izany dia noho ny fiombonany amin'ny fanahy ombieny ka ny fanontaniany larisany no valiako tsotra hoe zay efa voavalinao zay ihany inge fanontanianao anaka maha olombelona atsika dia mitsinjo n'ilay fiainana any akohatra ny vahafatesany ianao ny teny azy eo fa tamin'ny voambolana hafa kokoa no lazanao azy zay no mampiavaka atsika amin'ny zava-mananaina rehetrarehetra izany anefa tsy milaza manao hoe dia tsy mahatakatra an'izany ny biby na ny hazo na ny anana zava-mananaina regny fa isika aloha zao no mamaritra isika no manapeo isika mahita mamorona tony antsoina hoe micro fanamafisa dia miteny an'izany fa mety manana fahalalany reny zavatra hafa reny na io vato lazaintsika fa hoe zava-boary maty nature morte mety manana zavatra aminy manatombony isika aza izy ka tsy mety ny anavaka ny zava-boary hoe ny olombelona irery ny tena iny ny soratra masona fefa miteny fa hoe mpanjaka ny zava-boary manjaka amin'ny zava-boary ary miteraka mamenoany tany dia zay dia mirehaka raha olombelona dia manjary tsy voaja mirehaka matikambo mirehaka zay mako baka tianao hany ty miresaka mirehareha mipoerapoera fa miteny fosiny raha fiteny any androy miteny hoe mirehaky dia miteny na miresaka ka ny zavatra rehetrarehetra dia tokony hananantsika olombelona faindrena satria isika sady mandinika amin'ny fihetseham-po no mandinika amin'ny saina no mandinika miaraka amin'ny fanahy dia tokony tsy hanao tsinitsinina ny tontolo ihany antsika ka na hoe retsy biby retsy zava-maniry retsy nature morte sans importance tsy manao an'izany fafantaranao hoe manam-panahy ianao olombelona ianao dia manana fanahy ianao ny tokony eritreretanao makany amin'ny tsara évolution fivoarana ombieny ary rehefa mahita fivoarana miakatra maratonga maramat tsy ianao no hijanona amin'io tsy fahombiazana io makany fahombiazana zany mahatonga Amerika io zay ataontsika hoe voalohany maneran-tany amin'ny resaka liberté d'expression na ny fahafahana miteny na ara-koekarena na ara-pampitaovana na ara-kolotsaina fa tsika tsy raha pisondray toko no fankatahan'ny mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia ho toizan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station galana ianareo tsy miova fa toy ny teo aloha ihany no fepetra ahafahanao misitraka izany galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Papa, je peux regarder la télé? Encore la télé? Mais papa, c'est Ludikids. Je vais apprendre plein de trucs nouveaux sur l'anglais, la science. Ah, Ludikids, mais bien sûr. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? C'est drôle, toi. Oh, vite, l'arithmétique avec Numberblocks va commencer. Mettez les heures de télévision de vos enfants à profit avec la nouvelle chaîne éducation Ludikids. Réabonnez-vous vite et retrouvez la nouvelle chaîne dès la formule Access sur les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana analakely akaiky ny poste ary ararotiny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amin'ny koa isan'andro.
Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 ora sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahaba, station Shell Ivato, station Shell Iavoloha, station Shell Anosizato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaimpoana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,4 ariary be zao. 10,4 ariary be zao. Ary mahazo 500 maimaimpoana amin'ny akokely fakana nofo. Azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vaingana ary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao. Manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevy antsoa maimaimpoana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ny fandaharana rivotra dia mitohy fa ny firesahana lohahevitra focus io ny teny frantsay dia rapitsondray satria nahoana indro eto ny vahiny ny fandaharana rivotra. Vahiny miara-miasa amin'ny mpanohana ny fandaharana dia ny Orange. Ny milaza an'izay izahay so adino fa hoe impectony voteny dia ny XXL ny voteny dia Constar Times fa ny Orange adino ny Orange manohana ny fandaharana fa manohana ihany koa ny XXL manohana ihany koa ny impectony. Ka misy eto vahiny tovovavy ao endriky ny atsarany tarehy fihetsepo fotsiny zay fa hitondra zavatra sady mahafinaritra ny saina izy no mahasoa ny fiainana indrindra fa ny fampitaovana sy ny fivoarana ary miara-miasa izy amin'ny Orange ka dia lazao anaka ny anaranao tovovavy ianao miarabantsika rehetra aloha dia miarabantsika ny tokantrano koa meva no anaraka meva avy ao amin'ny Kun Space. Ino avy mandeha le ohatrany anarana anglisy Kun Space. Kun Space ye. Kun Space. Le kun na inona ny dikany? Kun na ny dikan'izay hoe ohatrany hoe room zany fa kun amin'ny teny allemand. Ay ve teny allemand kala izy fa tsy teny anglisy. Allemand. Room efitrano. Eny tompoko. De space malalaka sehatra abaka malalaka hay fa nahoana no zay le anarany arakaraka ny tanjo piscine ny asa ataony io lazao ary ny amin'ny ankapobeny ny asa ataony io Kun Space io. Kun Space espace-na Corkin networking de business center ye Corkin hitanareo le ohatrany toerana afaka hiasana milamina tsara. Mitrove teny work asa. Ye co-working de olona be dia be miara-miasa. Dikan'le co dia hoe fiombonana fiaraha-miasa. Fandrasaty co-working we are together there. Yes. Ya, toy izany. Dia mikendry fivoarana eo amin'ny asa tahaka ny ahoana io co-working io. Ny Kun Space dia manohana ny mpandraharaha ny malagasy. Dia ao anatin'izay no organisenay fifaninanana izay. Mampanao faninanana zany nareo ankehitriny. Ny Kun Space dia mampanao faninanana momba ny fandraharana zany hoe fandaharana ara-toekarenina. Ara-pamokarana inona ny akora sa hoe rehefa fanorenana fotsiny na famoronana orinasa dia efa ao daholo. Rehefa mamorona fotsiny ianao ka hitanao hoe ampivoatra le izy dia efa zay efa mety aminay zay. Dia io fifaninanana io ary eo amin'ny sehatra inona avy ohatra hoe eo amin'ny famokarana lamba sa eo amin'ny famokarana fiompiana sa eo amin'ny famokarana fambolena any hoe ny asa tanana sy indostria sa eo amin'ny fambolena sa eo amin'ny fiompiana sa eny amin'ny fanjonoana sa eny amin'ny fampianarana sy ny asa saina any.
Ny Aloha, zay mazava. mampiavaka an'ity fifanana nataonay ity ny anarany moa zany hoe entrepreneurship world cup dia international ilay fifaninanana dia tsy mifidy sehatra hoe fa rehefa sehatra isihana orinasa ahafahana manorina orinasa dia efa mety daholo ary voateninao teo hoe iraisam-pirenena izy io ny mpifaninana ve dia samy hafa fiaviana sa hoe misy daholo na any Europa na any Amerika na any Azia na any Australia na any asa ny etape voalohany misy daholo ny dingana voalohany dia misy daholo amin'ireny ao amin'ny zato firenena zato eo no isiny aloha miaraka. Eto ambony tany aloha dia misy eo amin'ny 500 eo isan'ny firenena ka raha firenena zato zany fa be dia be misy an'io Kun Space manao fifaninanana io daholo. Misy an'io entrepreneurship world cup dia vita ireny dia zay mandresy isakin'ireo firenena ireo miakatra midingana manaraka dia mifaninana mifanintsana misy olo tena foana zany isaky ny firenena amin'ireo zato ireo misy olo tena foana tahaka ny ahoana raha ny endrikendrika zany nafirafitra zany fifaninanana zany manoratra anarana aloha ny zay te handray anjara ka hatramin'ny zoma zao 12 juin dia amin'ny adresy hoe ao amin'ny page Facebook anay ny entrepreneurship world cup Madagascar entrepreneurship world cup le tie mazany azany ao ianareo no mandefa fisoratana anarana ao amin'ny Facebook eo io zay ny adresy feno zay avy reny mandeha entrepreneurship world cup Madagascar zay ny anaran'ilay page Facebook. Ny fomba fanoratana azy toko dia mora kely amin'izany teny anglisiny zany Madagascar tsy adinoina fa hatramin'ny zoma faharoa ambin'ny 10 ny volana jona ity izay zany hoe telo andro fotsiny any androany ilay zao efa fahasivy dia raha pitso fahafolo raha afaka pitso raika ambin'ny folo amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo efatrandro zany sady mpandraharaha zany mietsika zany fa misy mpitsara ny fifaninanana zany hoe fitsarana koa zany dia iraisam-pirenena izany hoe amin'ny teny anglisy koa izy io sa amin'ny teny frantsay koa dia efa mety na amin'ny teny malagasy ny eto Madagasikara amin'ny teny frantsay amin'ny teny malagasy mety fa rehefa miakatra midingana manaraka dia tsy maintsy amin'ny teny anglisy satria mantsy le izy misy an'ilay ratadidiny resy le fifanana le hoe NZSA iny misy an'ilay tovolahy kely anankiray izy entrepreneur resaka fromage nataony tamin'ny faritra atsimo iny izy ny olany dia izao tsy mahay miteny vahiny tsy mahay miteny frantsay izy tsy mahay miteny anglisy izy fa misy natao hoe accompagnateur na niaraka taminy ka azo atao izy tsy azo atao zay ny mbola ina moa tsy vitako manko le resaka dingana teo vita ny fifanoratana anarana dia manao présélection zahay ny mpikarakara dia vita iny dia amin'ny 17 juin ireo présélectionné ireo amin'ny mifaninana eto Madagasikara amin'ny 17 juillet mantsy dia aorianan'izay dia manampy zay hoe miaccompagner an'le nandresy eto Madagasikara eto zay amin'ny resaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny resaka fanaovana pitch ohatra amin'ny teny anglais dia fifananana pitch iny zany zao pitch anay ianao io aza mipitsika anao fa tsy reveko manampy izy amin'ny fanatsarana sy fandrafetana an'ireo zanak'hevitra sy lohahevitra sy zotra no fidinao io rehefa tafakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony hatrany ianao fa misy ve niatrikasa omenareo an'ireo mpandray anjara ireo niatrikasa amin'ny teny frantsay atelier misy ka misy rehefa vitany rehefa hitanay daholo efa azonay daholo ny listr'ireo mpandray anjara dia hoatsonay izy ireo anaovana coaching na mentoring zay tena fa zany hoe amin'ireo dingana voalohany tony zany any amin'ny serasera Facebook ihany fotsiny fa rehefa tafakatra amin'ny dingana anankiray ambonimbony ao dia mihoana mivantana aminareo mihitsy dia eo amin'izay no anoritoroana sy anampiana an'ireo mpifaninana tafakatra amin'izay dingana izy zany manana fanontaniana kely hoe rehefa maresy dina le loka azy satria ino no zany motivation anay tanora tsika izay le tanora teteo any an-da fotsiny zay reny le tanora zany le motivation anay hoe
financenareo ve miprograma anaina ny projet anaina ny tsy fantatray zany hoe le ohatr'izay. suivi an'le izy ho an'le mpandresy aloha zany tsy maintsy misy zavatra azo foana aloha le zany aloha fa ny fandresena voalohany aloha ho an'ny mpandray anjara dia ny fandraisana anjara ao anatin'le izy satria ny tombony ao anatin'izay dia zao raha sanatria tsy lany ny tetikasanao dia efa mahazo tombony nge anao zany satria ina zany ny lesoko ao anatin'le izy mba tokony apetraka reo koa zay any amin'ny resaka fampahafantarana an'le mpandray anjara hoe matoa ianao tsy lany ny tetikasanao reto avy no antony reto lany tokozy dia reto no antony ohatrany hoe mandray anjara ny DJ mozika zay rehefa tafiditra anatin'ny DJ mozika dia efa milay zay ny dikan'izay izany hoe tsisy maty antoka ny hainareo zay mandray anjara mifaninanana eo fa valiana amin'ny vatana kosa aloha le fanontaniany antsa teo hoe misy loka ve voafaritra reo mihitsy izao dollara na izao euro na izao ropia na izao ariary ka zay manko problème ny rebostany amin'ny dollara tonga dia ty amin'ny ariary avy eo tena maransaina aloha tsy lahy maharaka leo ambadiky ny vavako ahoana meva sao dia misy azonao ambara tokoa le fanontaniany antsa teo ny loka araka le nteneniko teo miaramiasa amin'ny orange zay dia zareo manao accompagnement amin'ny le projet nandresy zany mitetikasa nandresy accompagnement zany hoe fanatanterahana ny vinavinanao iny dia manampy ny orange orange manampy orange Madagasikara fa tsy orange zay zany loka anankiray aloha fa ny voatenin'ny barona teo dia zava-dehibe mihitsy hoe na dia ny fahitanao ny lesoka tsy nahatafakaranao tary amin'ny ambaratonga aza efa loka azonao zay ka izay tsy mandray anjara ihany no mampianto ny tanora kehitriny ma tsy ny mamaiky azy dia mpiasa-panjakana ny tanora rehefa mandray dia mpiasa-panjakana zay ny mamaiky azy inona tsy ataona hala mpiasa-panjakana zany fa zay mba zavatra mahafinaritra anay fa tsy inona ny zavatra mamaiky anao création d'entreprise fanangana ny orinasanao manokana kosa matoa izy maniry ho lasa mpiasa-panjakana dia anao assistant assistant parlementaire Mirava mitfantanina kely fiapetraka. zay meva misy manontany ianao tsara Mirava mademoiselle Meve. Madame sa mademoiselle Meve. Zany hoe anatin'le accompagnement zay mantsy ny olana amin'izao zany nanao mademoiselle Olgaty nanao ohatrany hoe investissement tany am-boalohany amina karazana projet mitovitovy amin'le tianareo io dia rehefa avy eo nefa le hitanao latsaka tombe zany tombe mifanojo amin'ny confinement le izy dia le investissement aloha very ihany afaka mireprendre an'izay ve nareo sa hoe tsy mahitahaka vaovao zany le izy mazava ve ny question mazava tsara ny question anao ary anao ta misaute be mazava tsara ny question mazava zay tsy mitady zavatra vaovao be fa na zavatra efa nisy ary afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana foana nareo hoe afaka mirécupérer ohatrany hoe za zao le sitako miconfine any Majunga ianareo sao dia mahita solution tena tsy mahita solution amin'izay indray aloha zay sotrapesaka re rehefa zany sako miditsy ihany sotrapesaka mifa ny mampazava zay fanontaniany Olga zay dia le hoe sao sanatriavina ka voahelingeliny ty fihiboana ity ny fanatanterahana izay faninanana izay tsy voahelingelina satria efa nisy ataontsika option zany hoe raha misy safidy hoe raha mbola mitohy le confinement ka tsy afaka miona mivantana daholo ny am'le jour an'le compétition dia atao en ligne le izy online ny zavatra anankiray zay mantsy na ny fambolem-bary ary amin'izao dia efa misy kety en ligne efa taloha reny donc tsy vaovao be tsony zay dia sady manaroatra aloha misaotra betaka ny fandarana rivotra zandray voahita satria zako tsy afaka nody mihitsy fa avy any tsy mandeha tany fa so ihany fa le mpanakana tamin'ny voalohany nanaovana le fait-passé dia tonga dia mety sotrapesaka nampiasa timbre zay nampiasa timbre Mbalina fotsiny. Anareo. Baronne aza manodina fanontaniana verina amin'ny meva amin'izay isika fa baronne raha gaty le ny firenena mety ampiatrany ny dingana famaranana lehibe dia lehibe sao dia hoe États-Unis sao dia hoe Frantsa sao dia Arabie Saoudite efa any
any amin'ny tany arabo any amin'ny tany arabo any Riady renivohitry Arabia Saodita volabe any io ndray tafakatra zany de makany ny tafakatra famaranana tena mamarana tsy efa raisinay an-tanana avereno ary amin'ny ankapobeny ny anaitairana andreo tanora malagasy manana viana na te hiroso lalina amin'ny fananganana orinasa Ie, ho an'izay ireo manana tetikasa ka maniry te hanova ny fiainany sy ampivoatra ny orinasany dia afaka mandray anjara amin'ny Entrepreneurship World Cup Madagascar. Ny faran'ny fisoratana anarany amin'ny zoma 12 Jona alohany amin'ny 12 alina. Dia zay dia amin'ny fisoratana anarany eo amin'ny page Facebook Entrepreneurship World Cup Madagascar. Alefa MP ve tompoko sa? Miadana tsara meva le adresy. Alefa MP ve tompoko sa? Alefa eo amin'ny public eo amin'ny mur. Misy eo amin'ny publication anay misy lien. Misy lien zay dia iny fotsiny arahana dia to avy reny mandeha tonono miadana ho aly izy. Entrepreneurship World Cup Madagascar. Marino toko fa le ship tsy hoe ship SIP fa SHIP. Zay mihitsy. Alo moko to alo azavaina tsara ohatran'izay le izy fa zay moko tsy fantatra zay sy mosangangany mizaragny entrepreneurship. Misy ny ship misy agny faragny oda magnirina avao ny zakazy. Dia zay tonga amin'ny zoma alohany amin'ny 12 alina zoma ho avy zao io zay ihany Ie, zay ihany. Tatona ny fitsokatanana. Dia nizao aza miandrindrora farany fa zao manam-potoana dia atsangano aingana mino fa be dia be ny ankizy ny tanora efa manana ny tetikasany any ambadika any dia zao ny fotoana ampidirina azy dia nizao fa tsy fa efa ora farany zay fa mikorobadroboka dolena amin'ny araka ny folosana mbola misy mandefa ihany manahirina mijery azy rehefa avy eo tsy araka tsony izy to iady vato efa mataranandro ange tsy mitovy tena panavakaka be mihitsy le sipisipo word reny le sipa le tao mihitsy ny tena panavakavaka aiza fianakava dossier reny tonga tamin'ny mivolatsaka be zay tsy lany tena panavakava tena tsorina mihitsy fa tena tsy rariny ataonareo nampieteraka am'izay zay angamba meva ny takalokevitra azonay nanoanana niny fa ampahafantarana nentinao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Orange iny fa ny haminonay azy dia ny hoe mirary anareo haomby amin'io satria zava-dehibe zany hoe fampiroboroboanareo ny sehatr'asa fampivoarana any Madagasikara amin'ny traikefan'ny tanora. Larisa. Antiko tenena hoe androany ve androany ihany nareo mampafantatra an'izay fa tsy misy hoe rehefa tafakatra midingana manaraka izy any mety ahitan'ny olona an'le fifaninana tsy maintsy eo amin'ilay serasera omendalana renao raha tsy hoe mbola tamany ianao misy zavatra azony omenanao io pecto dia afaka nireno ko satria raha mitona timody ana tsy maintsy mitona ny bandrimody satria ao anatin'ny andraikiny ny fanaraha-masony atao hoe logistique ny ao anatiny kosa dia afanisany magasinière hito izy mandraikitra ny isany ato anatiny ato aindaholo zany ary ivadika amin'ity le zavatra atrehan'ny firenena rehetra sy Madagasikara indrindritsika mafana le izy ary voatenin'ny namana Erika teo hoe mitangana be indrindra eto Antananarivo tamin'iny fanehoana ny hatramin'ny omaly iny ny ara-taremarika moa zany ny marary ny maty efa mihoatra ny arivo ary ny maty efa manodidina mananika ny folo ny sitrana aloha mba me mitombo ihany fa tsy de hoe mitombo be ny faniriana nefa de hoe mitombo be mihitsy ny sitrana ary horesitsika ilay izy fa ny zavatra tsy ombonana manko dia ny hitan'ny maso ombienombieny rehefa tsy mihaodihaody ny gendarme sy ny polisy amin'ny fanarahana ny fampiasana ny tiaro ny tava ity dia manao ny ataony tsy miraharaha zany. Zavatra tsikaritra tamin'ny alahady fetany reny sarzareo somary nampikaikaiky ny olona hoe be dia be rehefa fety manko na ny alahady dia ny vahiny mandehandeha eraka ny alakely izany hoe be dia be zareo tsy nanao arotava dia fa maninona hozy izy ny olona rehefa vahiny
tsy tenenina fa ohatrany hoe nalazalaza fotsiny tambolohany hoe misy sinoana mahafalalana dia misy karana ohatran'izao. Le sinoa zany hono mba hoe nanaja ihany fa le Vazaha karana sy ny tariny no somary mafimafilota ao anatin'ny fety alahady iny satria betsabetsaka ihany kely mivoaka tamin'ny alahady a. Ka io ny anatrin'ny Brésil ary dia aza ty fa ny Brésil zao no firana fatelo betsaka matin'ny coronavirus indrindra izao satria le filopirenana any dia efa fantatsika ny zavatra nataony sy zavatra teneniny tsy fanekeny an'io coronavirus io ary izy rehefa mandeha eraky ny tanàna manao antony le fitsidihana eny tanàna itony dia tsy manao cache-bouche izy fa le garde du corps manao daholo fa izy ireny tsy manao sy izy dia tsy manaiky an'io resaka cache-bouche io satria raha zany hoe io coronavirus io tsy misy io tsy mahafaty zany io ary tsy marina io ka eo tsika koa ihany lasa ohatra sao dia tsika mieritritra hoe brésiliana tsika gasika fa lasa ohatra ny varindrina kely tsika lasa virina amina zavatra hafa tsika resaka serasera daholo moa zany le izy hoe nalefa nandeha aloha ny le momba le tery ambony tery dia varindrina any tsika dia lasa le fepetra niraisina hatramin'izay lasa mivavah daholo ianao mieritritra hatramin'ny telo ny farany dia Olga. Oui, rebonjour. Rebonjour. Ny resaka idirako farany za moa tonga eto Antananarivo zao dia nanantena moa indray anjara tamin'ny fety mamanty kay le izy no ny contactako tena fety mamanty ka ialana tsiny aloha Olga satria le filenao tavela tany hoe tena sérieusement miteny amin'ny artiste namana miteny amin'ireo izay karakara ohatran'izany mijerenareo ve zao mijery mahitsy ça va mety tsara zao mihitsy ny tena izy zao ohatran'izao ny tena izy ao ny fahitam-barany makiosiko somary mifaridaditaka kely fa tsy maninony safritaka azony azony kayany combat amin'ny kely dia manjary za miasa rery zao hoe mboka no publication ramasay raha mba mety ireo rehetra izay efa manao ohatrany karazana ohatrany hoe vonjiranovaky artiste dia za koa tsy miteny hoe tsy maintsy manao satria ny chefnay moa zany kotlivy izy laserendaxery hoe tsika ave manao fety ano any a mitandrina tsara moa ave ny mpitandro ny filaminana raha tonga eo ka telopolo ny olo ao anatin'le toerana misy an'le lanonana dia tokony tsy maninona tsara vany ve dia zavatra zay zany angatana valiny tsara formellement officiellement et rigidement hoe afaka manao fety ve dia 30-40 spectateurs ny elanelana 2 mètres ny seza tsy misy balina be akory dia zay satria dia fotsiny le mba za zao tena misony ebe mihitsy ny sponsor ko any amin'ny province daholo misaotra betsaka Olga direct tato trano chef le mpanao inona zao le aviany Olga io zao ny lokomenany Olga aloha no manaiky le sarobidy ve zay sa le reny kibontany ve le chef le resahana io sa tsy fantatra zany ka eo amin'le resaka le brésiliana teo zany hoe lasa mitombo be any amin'ndrareo any no ale izy dia no ny coronavirus no zay zavatra zay nefany zareo mbola tsy mirara ihany tsika hoa teto Madagasikara fa mandray fanapa-kevitra dia amin'ny voalohany any izy aloha no ampiarina dia rehefa kelikely izy mivatsy kelikely amin'ny telo eto eto amin'ity faritra misy anay ity dia teneniko anareo mbola olona ohatrany amin'ny 20 atoandro ihany ny olona eto fa manomboka amin'ny efatefatra amin'izay satria matahotra ny tsisy bus le olona fa manomboka motsy kelikely amin'ny 5 vao milamindama tsara tsy dia misy fivezivezena tsony ka zany rehetra zany no anentanantsika rehetra mbola ao le coronavirus le izy arabe mitombo le coronavirus nazo any ny adala firy kilao izy zao izy ohatrany kilao maromaro kilao mahajanga tadidio anefa kilao ro mahajanga mangatsika isika tsy efa miditra efa ao anatiny koa sika zao eno dia eo amin'izay tsika zao dia mieritrereta l'izy moa zany zay mahatonga le bonjour ouvrable le matin et déconfinement le soir
ohatrany hoe maraina tsisy le aretina fa ny ariva ihany tsy vao haiko misy. fa Tsy marina madonanamo zany a. dia misy fanontaniana petraka foana fa tsy haiko na za ve ny lôzika sa tsy zany tsy lôzika. Tsy lôzika. Zay misy mety marina. Telo ny voa cas importé a confinement. Efa 1000 ny voa cas contact déconfinement. De tsy haiko. Ka tsika any France zao e. Tsika ingany France ina mampiasa. Zay tena tsy lôzika misy le fanontaniana fanta aty à France sika. Nous sommes en France. D'accord. Regarde un tout petit peu ce qui se passe autour. Le déconfinement avec déconfinement. Mais tu peux participer à notre discussion. C'est une discussion de la discutable. Parce que nous sommes ici en France. Ici, c'est la France. Ici, c'est la RDJ, hein, mais pas la France. Mais c'est tout à fait d'accord moi avec vous. Hein. Oui. C'est comme un proverbe français disait, les paroles de parents sont comme le savate de zébu. Si tu es touché, tu es mort. Si tu n'es pas touché, tu es vertige. Tu dois traduire ça en malagasy. Malagasy desy dia mianatra aman-dreny toy ny tsipako-mbalahy mavo. Dia pour ne pas dire tout à coup n'est pas l'homme. Tout à coup n'est pas l'homme. Tout à coup n'est pas mal. Tout à coup n'est pas mal. Mais quand le mal est là, il y a beaucoup de gens qui m'ont menti. Alors là, c'est autre chose. Hein? C'est pour ça que je parle doucement et j'articule bien pour que... Lentement n'est pas doucement. D'accord. Slowly. Yes, people, listen to me, please. I explain in English. Yes. But the Anjay it's the Chipakumbura. Rabu Mafach. It's a died. And it's my room, it's a vertige. It's more. And more and more. More and more. Yes. More and more. Zay le lôzika. Tiens. Sinoa hitan'ny lahy rehefa le sinoa any Chine. Sinoa any Chine afaka sara. Sinoa amin'ny télé hafa sara. Fa le sinoa hitantsika tsy mba misy sinoa tsara tarehy misy eto Madagasikara. Am'zay ny karana. Malona molamola. Karana hitan'ny lahy ny Inde. Molamola. Hafa mihitsy. Ty manalaty eto karana hitan'ny lahy amin'ny film. Hafa mihitsy. Le karana hita amin'ny film. Dia miaraka amin'ny tanana misokatra kely tena rehefa le manao izy rehefa tena le mandity tsy dia le manao zany fa ingeny ambony ny tanana. Ny karana any Inde hafa mihitsy. Karana amin'ny film hafa mihitsy. Fa karana hita eto volona be eo. Ahoana nahitana foana ny karana satria setra aza tenitenenany amin'ny taty zay taty elo ny karana any karana any dia nanavahana antsika tovy amintsika mantsy zareo tovy mihitsy na ny endriny za hoe dia ohatrany karana ve za karana rehefa hitako any manao film io dia ina ny anavahany atsika ny malagasy marina volona be ty tsisy fa ny rimy raraka daholo ny anavahany any malagasy ny aziatika dia volo fa zareo tena misy volo ny tanany ninona hatramy vehivavy misy vehivavy le infirmiera zay io ny foto aminazy mbo hitako ihany lay sakafonjanany misy volo ragaty eo tena kifiako sao dia mba ronya sao dia mba ihany ty ho aedimo dia gagy ianao rehefa alohan'ny opération mantsy alana dolo volo zareo manao azy fa hatraty amin'ny ratsan-tanana vera nga alany zareo tsy azoko mihitsy fa angamba misy volo any amin'ny ratsan-tanana koa any ratsan-tanana lamosina iny alana dolo volo rehetra rehetra hatrambiny ary amin'ny akasarotana eny akasarotana larina mihitsy izy
mivibra mihitsy ianao zany vibration mihitsy tena maro manahiriny raha le rariny reny natao an'izany rariny mihitsy lesy ka fisaka ane tikitereny zavatra am'zany rariny mihitsy ry fisaka minaka zany tiarakaiky le tolana kely le izy mifanakaiky le tolana zany way tapaka ny tolana azo le vibration na tena vibraaizoany lakile lesy fa zakitsy anaty tomobile avelala iaritra eto ala zay andefa alora bozy amarana fandara de rasotsika rehetra rehefa vao amena ny valiny nazy ny pecto sy mixxl ampisy fandarana rivotra inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray lasa ny karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Orange. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. No mifankatahan'ny mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia ho toizan'ny Galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolitra eny amin'ny station Galana ianareo. Tsy miova fa toy ny teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be.